Teny amin'iny fa nifarana omaly kosa ny dian'ny iraky ny FMI tarihina Andriamatoa Georges Tsimbori teto amintsika ny 13 aprily lasa teo no efa tonga teto amintsika izy ireo ary nanatanteraka ny iraka omaly kosa no nivoaka ny tatitra izay iraka izay. Raha tatitra ofisialy izay navoaka ny terbola iraisam-pirenena na ny FMI izay nanatanteraka iraka teto amintsika dia niafara tamin'ny fifanarahana tamin'ireo manam-pahefana malagasy mikasika ny fandaharana azy izay mety hotohanan'ny FCR na ny facilité de crédit rapide omen'ny FMI ny dian'izy ireo. Mbola mila ny fankatoavin'ny fitantanana foben'ny FMI anefa izany fifanarahana izany izay ampahafantarana mandritry ny filakevim-pitantanan'ny terbola iraisam-pirenena amin'ny volana Jona 2024. Raha io fifanarahana io no resahana dia tokony mahazo famatsiam-bola hatrany amin'ny 740 faingo 4 tapitrisa dolara ny firenena malagasy. Anisan'ireo niona tamin'ireo iraky ny FMI raha ny fantatra ny Floe Rajaonarimampianina, ny ministry ny toekarena sy ny tetim-pivoarana, ny gouvernoura mpisolo-toeran'ny Banky Foben'ny Madagasikara ary ireo solotena nisehatra tsy miankina sy ny fiarahamonim-pirenena. Voalazan'ny terbola iraisam-pirenena fa ny anorina fototra tsara ho an'ny fampandrosoana maharitra sy ny fampihenanan'ny fahantrana ny tanjona foiezaky ny fitondrana malagasy. Vonina ny anoana izany ny FMI. Maromaro raha ny fantatra ireo fepetra ny fanarahan'ny mpitondra malagasy sy ny FMI mba anatsara ny vola miditra eo amin'ny hetra sy eo anivon'ny fahatiseranana ampiakarana ny antsoina hoe investissement public ary hijerena akaiky ihany koa ny fandaniana sosialy. Atao ihany koa izay hitsaran'ny trosa anatin'ny vaovao sy ny fanefana miandalana ireo trosa efa nisy. Hojerena ihany koa raha ny fantatra ny resaka fanampiana na ny subvention eo amin'ny sehatry ny solika sy ireo paikady hoentina anampiana ireo tena marefo.